Klasy tompavy no iarana amintsika ao amin'ity sabotsy alina ity tonga soa isika rehetra ato anatin'ny fandarana l'invité du jour vaintsika ao amin'izao aly zao professeur Joe 50 iresadresaka momba ny fampianarana momba indrindra moa zany amin'ny fahaizana miteny anglisy ao anatin'ny enina amin'ny telopolo ora na enina andro monja enina dia mbola tsy mahay miteny an'izay teny anglisy izay mihitsy aza ny olona anankiray ankoatran'izay ihany koa moa dia ho resantsika ato anatin'ity fandarana ity ny séminaire mahakasika ny supraphysique io ilay efa niresantsika teto foana science mifototra amin'ny fizika izay manampy ny olona anankiray moa zany eo amin'ny fiainany ampitombo ny vola miditra ao aminy eo amin'ny fiainana andavanandro ary tafiakatra hatrany amin'ny aviteny hoeny mihitsy izay fidiram-bola zay ary ho resantsika ihany koa ny séminaire momba ny suprabiolojia izay siantra moa mifototra amin'ny biolojia izy ity indray dia manampy ny olona azahoana izay fahasalamana ka atonga azy tsy arary intsony izay anasanantsika rehetra hiaraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ny fandarana professeur Joe 50 miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano. Ary misotranao nanakina sain'ny fandarana ho amin'ity alina ity. Miarabanao na Madagaskara dia misotranao na nasa dia miaraba ihany koa zany an'ireo mpanaraka antsika any atokantrano any amin'izao alina izao. Mankasitraka tompoko professeur Joe 50 tsara ihany ny mampatsiahy amin'ireo mpanaraka ny fandarantsika satria mety misy moa zany ny hoe voizao mihitsiny no manaraka ny fandarantsika ny atokantrano dia tsara ihany ngamba ny tsivona kely fa ianao dia manana an'izay ataontsika hoe mana fahaizana na mari-pahaizana mihitsy amin'ity tontolo ny teny anglisy ity raha ny marimarina koa dia manana ny diplôme atao hoe master degree in English language in Kenya ianao na ihany koa zany ilay ataontsika hoe équivalent amin'ny maîtrise eto Madagasikara zany io mari-pahaizana amin'ny teny anglisy izay ny fampiresantsika teo io ary araka nambara teo dia tany amin'ny firenena anglophone satria Kenya zany dia miteny anglisy manontolo no nazahoanao an'ity mari-pahaizana ity raha ny marimarina kokoa 5 taona moa zany no nandratona n'izay fianarana teny anglisy izay sy nazahoana izay mari-pahaizana zay no afahantsika miresaka hoe mitovy zany amin'ny master eto amintsika ihany izy io na ny M2 moa zany raha ny marimarina kokoa ankoatran'izay mpampianatra teny anglisy sy mpisehatra amin'ny fanomezana séminaire ihany koa ianao toy ny miteny anglisy tsy mila mpampianatra izay anisan'ny tena hoe nafantaran'ny olona anao teto amin'ny Real TV ihany koa zany tamin'ny fotoanandro ny anao raha teo dia mampiasa n'ilay teknika APA teknika izay fanonona iraisam-pirenena moa ny teny anglisy rehetra izay ianao moa no azo iveriko ngambany hoe mitondra azy io voalohany teto Madagasikara teto sy nampianatra ireo olona maro zany mahakasika an'izay ataontsika hoe teknika APA izay raha marimarina kokoa zay ngambany ankoatran'izay mpanoratra boky ihany koa professeur Joe 50 so dia adintsika ao anatin'izay anisan'izany ohatra ny rakibolana ny dictionnaire malagasy zany hoe amin'ny teny malagasy makany amin'ny anglisy io moa zany dictionnaire voalohany ihany koa teto Madagasikara teto izay atao hoe APA ihany koa iraisam-pirenena moa ilay teknika izay ampiasainao fanonana iraisam-pirenena zay teny anglisy izay ina ihany koa nefa noentin'ny professeur efa noentinao teto ihany koa ny boky efa fantadaza ny fahagagana ara-scientifique so dia adintsika kely ankoatran'izay ihany koa ireo boky maro izay ho resantsika moa rehefa avy eo ny suprabiolojia ary tsy latsa-danja amin'izany ihany koa zany ny supraphysique ary ny boky farany moa izay nivoaka dia anisan'ny efa noentana teto amin'ny fandarantsika ihany koa ny rahanao tamin'ny fikambanana Madagasikar sonraisy izay tsinona moa io boky io fa lay mitondra ny lohateny hoe tetikady istomana mpividy PDB tsara zany ny manamarika professeur fa ireo boky rehetra no soratanao ireo dia efa nanova ny fiainan'olona maro teto amintsika zay ngamba no everiko fa hoe ely fampidirana kely ihany zay fampatsivana kely ihany afatsika miditra amin'ny resadresaka ho amin'ity alina ity professeur Joe 50 izay fampizarantsika ihany koa zany ho an'ny mpanaraka ny
fandarana araka ny nambarako teo aloha tapavoalohany aloha tsika raha sitraka ao professeur dia iresaka ilay fomba tsotra ataoko hoe miavaka ihany koa ngamba ny azontsika ilazana azy io amin'ny fampianarana teny anglisy hoentinao moa mampianatra olona anankiray miteny anglisy ao anatin'ny 4 ora na 9 andro monja ozy isika nisan'ny teknika mbola tsy de fantatry ny olona ary izy moa tsy akiato raha ny resaka ny fanaovantsika teto izay vabetsaka ihany koa zany nefa nahy an'izay teny anglisy amin'ny teknika omenao zay tapany farotsika no iresaka n'lay séminaire izay karakarainao zany momba ny supra physique ny tapany fahatelo dia iompana amin'ny séminaire supra biologie izay séminaire ho karakarainao ihany koa zany izy io atoato ao anatin'ny fandaratsika ho amin'ity ity zay ngamba ny fampidirana kely araka nambaraka teo professeur dia manapahaizana momba ny teny anglisy ianao mety mba afaka mety hoe lazainao kely eto amin'ny fandarana ve hoe raha sitraka ao ilay teknika entinao zany ampianarana olona miteny anglisy ao anatin'izay 9 ora na 9 andro monja izay satria betsaka ihany zany ny mety hoe cours reny les centres de formation maro samihafa zay fantatro reny tsy mbola nisy 3 volana ngamba ny farafahakeliny ninao nefa mity tena hoe 9 andro tsy akiato na hoe 9 ora ahoana marina moa zany momba an'izay professeur JOUR izay fanotaniko izay mantsy no andeha atontsika hoe ilaina ny amin'ny hoe sao de dokam-barotra fotsiny sao de mampiresaka fotsiny sao de resaka itadiavam-bola fotsiny ilay resaka 9 andro na 9 ora zany eto amin'ny fandarantsika topoka misaotra tompoko amin'izay fanontanian'izay voalohany indrindra aloha na Madagasikara dia olona efa maro be zany hatramin'izay nisiny le hoe teny anglisy ao anatin'ny 9 ora na 9 andro monja ity dia efa mba betsaka zany reo olona zany izay nisitraka an'izy io dia araky ny fanontaniana Madagasikara teo hoe tena possible tokoa ve zany hoe ao anatin'ny 9 andro na ihany koa 9 ora monja izany dia ahafahana miteny anglisy dia ny valina Madagasikara dia tena tsotra be hoe tena possible mihitsy izy io satria mantsy tsy ny tenako moa zany tena hoe namorona le teknika araky le efa na teny fampidirana ataona Madagasikara teo zany dia tany amin'ny firenena anglophone zany tena no nandalina momba ny teny anglisy dia mahafantatra zany hoe inona avy zany ireo teknika mahomby indrindra ahaizan'ny olona miteny anglisy dia io teknika io zany na Madagasikara rehefa natao zany ny fampitana satria moa zany any amin'ny université zany na any amin'ny anjerimanontolo dia misy an'izay le teknika entina ampianarana teny anglisy zay teneny dokotera Lawrence Howard ny anazy zany zao ny tena hoe anisan'ny teknika mahomby indrindra satria mantsy izy io zany dia tena natokana mihitsy ho an'ny firenena tsy miteny anglisy tahaka Madagasikara na ihany koa tena hoe atokana mihitsy zany izy io ho an'ny olona anankiray tsy miteny anglisy dia misy an'le teknika aloha zany zao voalohany indrindra na Madagasikara misy an'le teknika hoe IVP in'le hoe IVP zany zao dia le hoe ID making vocabulary phonetics zany hoe iny le teknika voalohany izy zany iny teknika iny zany zao dia hoe ahaizana miresaka na ihany koa ahaizana maneho hevitra zay zany le IVP ID making vocabulary phonetics dia ny faharoa indray zany zao dia misy an'le hoe RIS le hoe RIS indray zany dia hoe rhythm intonation and stress dia zay indray zany zao dia ahafahan'ny olona anankiray zany miaino ny anglophone zany na ny olona miteny anglisy zany eny amin'ny fiainana andavanandro eny dia ireo teknika anankiroa zany na Madagasikara ny tena hoe iompana n'ity fampianarana miteny anglisy ao anatin'ny 9 ora ity dia fanapin'izay na Madagasikara raha isitsika kely iverenantsika le hoe IVP le hoe ID making vocabulary phonetics izy io zany zao dia azahoana le ataontsika hoe amin'ny teny anglisy le izy hoe automatism na ihany koa hoe spontaneity dikan'izay zany amin'ny teny malagasy dia hoe tonga ny olona anankiray zany tonga dia ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny zany le teny anglisy rehefa manatrika n'ity fampianarana teny anglisy ao anatin'ny 9 ora ity dia raha isitsika fotsiny zany Madagasikara zao ohatra hoe mba azahoana an'izay le hoe spontaneity na ihany koa hoe automatism dia ohatra zany zao hoe
midina mitohatra zay zany zao tonga de hoe eritreretinao zany de ohatra hoe misy anglophone zany olona anglophone zany manatrika anao na miresaka aminao de hoe ahoana raha moa zany zao ny fomba itenenana zany hoe midina mitohatra ako de tonga zany de hoe I go down the stairs I go down the stairs zany hoe midina mitohatra tonga zany anao de manana an'izay le hoe spontaneity zany hoe tonga de ohatra ny mandeha ho azy fotsiny zany le izy de hoe mahazo an'le raha ohatra misy vazaha zany miteny de mahazo koa ve akoatra hoe mahay ianao zany de mahazo an'le resaka ataon'le vahiny koa ve ya misaotra betsaka amin'izay na Madagasikara satria manetitika ny olona tokoa mantsy zay satria mantsy zao misy an'le teknika anakorolenana zay tsika teo misy zany zao le hoe IVP iny zany le fahaizana maneho hevitra de le faharoa teo le fanontenina Madagasikara hoe mahazo an'le tenen'le olona ve de iny ndray zany zao le hoe RIS iny zany le hoe rhythm intonation and stress iny zany zao ahaizana mahazo an'le tenen'le olona de iverena tsika kely ndray zany zao le teo hoe midina mitohatra tonga zany de ahoana ny fomba apalama an'le vavanao zany rehefa miteny an'izay de hoe I go down the stairs de misy ihany koa zany zao le hoe misy mandondonao zany hoe le varavarana zany zao hoe misy mandondonao ambaravarana de hoe ahoana indray raha zany zao ny fiteny an'izany de hoe someone is knocking on the door someone is knocking on the door zany hoe ianao zany raha vao mahazo an'ity le teknika le hoe IVP de tonga de manana an'izay le hoe lasa misosa ho azy zany le fahaizanao teny anglisy de misy ihany koa zao le hoe tary za fa nisy embouteillage zany ohatra satria reny zany ianao rehefa le miresaka amin'ny andavanandro de reny le tena hoe teny fampiasa be zany amin'ny andavanandro de hoe I am late because there was traffic jam. I am late because there was traffic jam. Ten an'izay zany de zao na Madagasikara soatsy any atokantrano any rehefa mahazo an'le IVP zany ianao de tonga de lasa ohatrany hoe misoso zany ny fahaizanao teny anglisy de izy ty zany averiko ihany hoe natokana mihitsy zany ty teknika ty na Madagasikara ho an'ireo olona zany izay tsy miteny anglisy tahaka ny Madagasikara tsy zao na malagasy de teny malagasy ny tena ifaneraseratsika isanandro sanandro de manaraka an'izay ihany koa misy le hoe RIS de io le RIS io ndray zany le niteneniko teo de hoe rhythm intonation stress de hoe tahaka ny ahoana indray zany zao na Madagasikara ny hoe fomba ahaizana le hoe RIS zany raha ohatra olona mbola tsy mahay miteny anglisy mihitsy de misy fehezany teny maromaro zay ao amin'ny teknisianao zany mba ohatra hoe afaka kely aseho izy na Madagasikara de hitatsika zany any atokantrano any zany hoe hitatsika eo zany eo amin'ny fahitalavitra eo zany zao misy an'le hoe IVP iny le teneniko teo zany misy teny anankitelo zany zao reo le voalohany zao misy an'le hoe floor de le faharoa misy an'le hoe flower de ny fahatelo ihany koa misy an'le hoe flower tsika zany zao rehefa mijery an'ireo tenyreo de ohatrany hoe mitovitovy zany ireo tenyreo ny voalohany zao de hoe gorodona le faharoa lafarinina le fahatelo voninkazo de rehefa mijery an'io zany zao tsika raha ohatra zany ianao tsy mahay fonetika na ihany koa hoe tsy mahay le fomba fanonana anazy de mety hiteniteny fahatany fotsiny zany de mety le voalohany zao de mety tenenina hoe floor na le faharoa ndray de mety hoe floor na le fahatelo mety hoe flower fa rehefa mahay an'le phonetics iny zany le IVP zany ny olona anankiray na Madagasikara de tsy diso mihitsy zany ny teniteneniny zany rehefa miteny anglisy izy de reo le international reo tsy za zany namorona an'ireo fa ny olona rehetrarehetra nandalina ny teny anglisy tany amin'ny anjerimanontolo zany de mahay an'ireny ataontsika hoe phonetics de io zany zao fomba famakina le voalohany hitatsika ao amin'ny fahitalavitra eo de hoe floor de le faharoa indray hitatsika eo indray le hoe flower de ny fahatelo ihany koa flower zany hoe le faharoa sy fahatelo zany zao mitovy ny fanonana anazy fa samy hafa ny dikany le faharoa zao lafarinina araka ny teneniko teo de le fahatelo voninkazo de izay zany mahatsara ny hoe mahay an'le phonetics satria ny teny anglisy de zao na Madagasikara soatsy any atokantrano any tsy izay voasoratra no hanonana anazy de izay zany le hoe mila an'le hoe phonetics na hoe international phonetic alphabet de iny moa zany zao na Madagasikara dia ao anatin'le hoe IVP na le hoe ID making vocabulary phonetics de ujeretsika indray zany zao na Madagasikara le eo amin'ny faharoa indray zany mbola eo amin'ny fahitalavitra eo ihany zany isika amin'izao de misy le RIS io indray zany zao de le tenentsika tery aloha tery hoe rhythm intonation stress de io zany zao misy lahasoratra kely zany izy io na hoe text very short text de ovakiko kely zany izy io na Madagasikara ho atsika any atokantrano any
eto mantsy zao le hoe ahoana ny fomba azahoana ny olona anglophone zany rehefa miresaka satria moa zay le fanontaniana Madagasikara teo hoe mba mahazo ve io olona mianatra teny anglisy io zany ao anatin'izay na amin'ny 30 ora zay zany rehefa miresaka amin'ny olona anglophone de mba mahazo zay resahany ve izy de ity ndray zany zao le hoe RIS de ovakiko kely amin'ny tsaina tokantrano zany le izy de zao the course is interesting but it's also tiring. We become friends in a short period of time. My classmates are so kind that we can help each other. Besides, our teacher is kind as well, but he is nasty. The difference between English and Malagasy languages lies on the grammar and the pronunciation. What I notice is that English is so simple in terms of grammar, but when it comes to pronunciation, it becomes tough. De hitantsika eo amin'ny fahitalavitra eo zany fa misy an'ireny le grammatsy le izy ireo zao hitantsika na hoe bold amin'ny teny anglisy de misy an'ireny lentsipiany reny zany zao anisan'le hoe RIS zany hoe misy teny zany rehefa miresaka ianao misy asiana tsindrim-peo misy tsy asiana tsindrim-peo de mahazo zany tsy hoe the course is interesting zany hoe any amin'le course de any amin'ny interesting zany zao no misy an'le hoe ino tizy teo misy an'le tsindrim-peo anaty fehezany teny de reny rehetrarehetra reny zany na Madagasikara ifampizarana amin'ny mpianatra zany mandritra an'le fampianarana amin'ny teny anglisy ao anatin'ny enina amin'ny 30 ora de hitantsika ihany koa zany eo amin'ny fahitalavitra io ihany raha mbola io ihany zany le texte kely io na lahatsora de misy an'le teny farany io zao misy an'le hoe tough io zany ny dikan'io sarotra na hoe mafy de io zany zao raha ohatra ianao tsy mahay an'le phonétique de tsy ho hainao mamaky mihitsy io zany zao TOUGH de raha ohatra zany zao tsy tonga de ohatran'ny hoe influence ny teny français de mety teny an'izy io hoe tug na zavatra ohatran'izany nefa mifanonana an'izy io de hoe tough zany hoe izay ny mahatsara ny teny anglisy zany tsy izay voasoratra no anonana anazy de ny dikan'izay zany mila mahazo an'ireto teknika eto zany tsy izay te hianatra an'izany teny anglisy zany de mahazo an'le IVP de mahazo ihany koa le hoe RIS de rehefa mahazo an'ireo ny olona anankiray na Madagasikara de feno tanteraka zany ny fahaizany teny anglisy afaka miresaka izy de afaka miaino ihany koa satria efa mba maro ihany ny olona zany nanatrika an'izy ity de mba afaka niresaka izy rehefa vita zany le enina amin'ny 30 ora ahaizana amin'ny teny anglisy na Madagasikara. Zay ny teknika professeur JOUR fa tsy maintsy resantsika ihany koa ianareo lay mpampianatra raha tsoriko de hoe inona no mety mampiavaka an'izany atao hoe professeur JOUR zany amin'ireo mpampianatra teny anglisy maro be zany eto amintsika raha tsy laza fotsiny ohatra hoe neto Antananarivo sao de betsaka fa le tena mampiavaka anao amin'ny mampampianatra teny anglisy ianao zany misaotra betsaka tompoko amin'izay fanontaniana izay tizako kely le teo amin'ny voalohany tena Madagasikara zany hoe ity teknika ity alohan'ny tena hoe maniko an'izay fanontaniana Madagasikara zay zany hoe ity teknika ahaizana amin'ny teny anglisy ao anatin'ny enina amin'ny 30 ora monja ity zany de zao rehefa mahazo an'io ihany koa zany ny olona anankiray de tena hoe maharitra zany ny fahaizan'ny teny anglisy fa tsy hoe mahay teny anglisy ianao mety ohatra hoe ray volana na roa volana de aveo adinonao tanteraka le izy de ity teknika ity zany ahafahan'ny olona anankiray tena hoe mahazo an'izay teny anglisy zay de maharitra amin'ny fahaizan'ny teny anglisy satria efa nampiarin'ny tenako le izy de tena hoe hatramin'izao zany tena tsy manadino an'izany teny anglisy zany mihitsy de eo ihany koa zany manaraka an'izay na Madagasikara izy teny na Madagasikara hoe enina amin'ny 30 ora fa rehefa atao zany ny kajikajy de maharitra eo amin'ny roa volana na roa volana sy tapany eo ihany anie zany izy ity fa zany hoe araka ny torohevitry dokotera Lawrence Howard de ozy izy hoe araka ny fikaroana nataony rehefa mianatra teny anglisy ozy izy de aleo zany ianao anatin'ny ray andro manana adiny enina na mihoatra ianarana teny anglisy toy izay ianao zany ao anatin'ny ray andro manana adiny ray na adiny ray sasany de hitantsika amin'izany zany ny tena hoe mampiavaka ny olona anankiray mianatra teny anglisy ray andro ao anaty mandritra ny adiny enina sy hoe olona anankiray mianatra teny anglisy mety ohatra hoe adiny ray na adiny ray sasany na adiny roa de hitanao mihitsy mampiavaka an'le izy de zay zany ny tena torohevitry Dr. Lawrence Howard hoe rehefa mianatra teny anglisy de aleo zany maka
ora be deabe ao anatin'ny ray andro toy izay ora vitsikely fa miavaka mihitsy zany ny olona mianatra teny anglisy ao anatin'ny ray andro hoe ora be deabe toy izay hoe ora vitsikely zany de tena miavaka mihitsy le izy de zay zany ny tena hoe teknika zany izay ifampizarako amin'ny olona zany mandritra ny fampianarana teny anglisy na Madagasikara de amalikely le fantina Madagasikara teo hoe inona mba mampiavaka ny tena ampanetrehitena moa zany na Madagasikara no ilazana fa araky ny teny fampidiranao teo zany de ny tena mba anisany mba manana maripahaizana momba ny teny anglisy satria mantsy izy tony na Madagasikara raha tsy manana an'izany maripahaizana zany ianao nandalina momba ny teny anglisy sarotra de sarotra no ampitenenana olona zany ao anatin'ny 4 ora mahakasika ny teny anglisy de nitikan'izay zany raha olona tsy manana maripahaizana ianao zany na tsy nandalina momba ny teny anglisy de sarotra izany de araky ny tenena Madagasikara tany amin'ny fampidirana teo zany de ny tenako ihany koa zany nianatra tany amin'ny firenena anglophone de zay zany ny tena mampiavaka ny tena hoe tena niaina momba le teny anglisy mihitsy zany ny tenako de zay le tena mbo ifampizarana de misy antony teknika tony zany moa na Madagasikara hoe aizana amin'ny teny anglisy fampianarana amin'ny teny anglisy ao anatin'ny 4 ora de tony zany ny fampizarana de mariako hatrany zany fa rehefa ahafahan'ny olona zany miteny anglisy ao anatin'ny 4 ora de mila zany olona manampahaizana momba ny teny anglisy de izay indrindra na Madagasikara zany mba ifampizarany tena mahakasika antony fianarana teny anglisy tony na Madagasikara. Tonga de mahitsy be anglais américain sa anglais britannique ty le ampianariny professeur JOUR ty satria izay zao malaza am'izao ary misy olona moa zany miresaka mihitsy hoe américain britannique ka nenao inona amreo zany zao professeur mankasitraka am'izay fanontany zay na Madagasikara satria tena ny olona ny tokantrano ihany koa zao de mety tena mihandry mihitsy hoe inona tokoa moa zany zao mahakasika an'ity teny anglisy hoe mahay miteny anglisy na hoe fampianarana ahaizan'ny olona miteny anglisy ao anatin'ny 4 ora ity izy ity zany zao na Madagasikara de zao standard English averiko kely ihany le izy standard English zany hoe ity teny anglisy ity zany zao dia teny anglisy iraisan'izao tontolo zao de tsara omarea na Madagasikara fa zao ny olona miteny anglisy ato ambonin'ny tany zany ny isany de eo amin'ny 2,000 tapitrisa eo na 2 milliards zany ny olona miteny anglisy zany hoe rehefa miteny anglisy zany ianao tsy voafaritry ny firenena anankiray na antokololona anankiray zany no hoe teny anglisy tokony ho hainao fa ny teny anglisy zany de tena mivelatra be mihitsy manerana an'izao tontolo zao satria araky ny teneniko teo hoe 2 milliards zany ny olona miteny anglisy ao anatin'ny firenena empolo de nitikan'izay ity teny anglisy izay ampianariko ny olona ity zany na Madagasikara de hoe standard English zany hoe hita ao anatiny eo zany ny anglais américain araky ny tenenina Madagasikara teo ny teny anglisy britannique ny teny anglisy africaine teny anglisy australienne ny teny anglisy canadienne zany hoe izy ity zany de tena hoe international mihitsy mahasana ny teny anglisy rehetra mihitsy zany fa tsy misy hoe tokony ohatran'izao zany ny teny anglisy tokony ho haina tahaka izany fa ity teny anglisy zay ampianariko ny olona ao anatin'ny 4 ora ity zany na Madagasikara na iza zany miresaka amin'ny olona anankiray dia azony daholo zany tiano tenenina de le olona ihany koa izay anglophone miresaka aminao koa zany rehefa mahazo an'ity teknika ity dia azonao ihany koa zany ny olona iny rehefa miresaka de ity teny anglisy ity zany na Madagasikara de antsoina hoe standard English mahasana ny teny anglisy rehetra misy eran'izao tontolo zao tsiatra kely professeur JOUR raha ohatra ka hoe sitrako mety efa nisy fotoana ve tena hoe olona tsy mbola naheno tsy mahay teny anglisy mihitsy tsy mahay miteny tsy mahafantatra fa rehefa niatrika izy na hoe nianatra tao aminao amin'ity le teknika le 4 ora na 9 andro ity de vo vito io fampianarana io tena nahay teny anglisy izy efa nisy ve zany zavatra any afaka mijoro vavolombelona an'izany ve ianao mantsy misaotra betsaka tompoko amin'izay fanontany zay satria tony fampianarana tony mantsy na Madagasikara de zao ny olona rehetrarehetra zay nanatitra an'izy tony zany voalohany indrindra aloha mbola tsy mahay mihitsy ary zay mihitsy le tena teknika zany hoe ho an'ny olona mbola tsy mahay miteny anglisy mihitsy na ihany koa ho an'ny olona efa mahay kely de zao rehefa
tapitra zany le fampianarana teny anglisy ao anatin'ny 4 na Madagasikara soatsy any atokantrano any de afaka herinandro teo zany le olona nanatrika an'izy io tonga teny am'bro teny andavamambateny de ny fampiresaka amina izy io zany tena azo atao hoe tsy mahay miteny anglisy mihitsy izy satria mantsy efa mandritra le fampianarana Madagasikara de misy zany le firesana de fantatro daholo zany ny ino izy teo ny niveau andreo mpianatra rehetrarehetra io de io olona io zany anisan'ny tena hoe tsy mahay miteny anglisy mihitsy de tena tonga mihitsy izy zany teny am'bro teny andavamambateny na Madagasikara de ny fampiresaka aminana nandritra ny 7 minitra teny anglisy zany nresahanay tam'izay de tena afaka tena hoe miteny anglisy zany le olona de zany io zany na Madagasikara rehefa misy fotoana moa zany miresaka ohatran'izao de mba mampiasa an'ireny vocabulaire sarotsarotro reny fa tena azon'le olona lehilahy moa zany io olona io de nandritra ny 7 minitra zany zay mifampiresaka teo sarotra be zany hoe ao anatin'ny 7 minitra miresaka teny anglisy zany fa de tena nahay zany le olona de tena mendrim-piderana mihitsy de za moa zany tena nankasitraka anazy moa izy ihany io zany na Madagasikara tena nankasitraka hoe tena mahomby de mahomby zany le fampianarana satria izay mihitsy zany le antom-pisiny hoe olona mbola tsy mahay miteny anglisy zany le olona io nefa afaka mifampiresaka nandritra ny 7 minitra tsy mila diplôme ve izy tena hoe misy olona zany tena hoe mba manam-panirina izy mety tsy nanana chance izy nianatra teo amin'ny fiainana andeha toko hoe tena tsy manana baka akory ary izy fa ity mo herinandro de efa mahay teny anglisy possible ve ya zay indrindra na Madagasikara satria mantsy zao le izy izy ity zany zao ny tena takina de olona mahay manoratra amin'ny teny malagasy zany hoe rehefa mahay miteny malagasy zany olona anankiray de afaka manatrika an'ity fampianarana ity fa tsy mila hoe manana diplôme be na ohatran'izany fa rehefa mahay manoratra ianao zany mahay manoratra amin'ny teny malagasy de rehefa afaka miteny malagasy ihany koa de afaka manaraka an'izy ity na Madagasikara afaka manatrika an'ity fampianarana ity de tsara homariana ihany koa fa izy ity ihany koa na Madagasikara de ankizy zany eo amin'ny 40 taona eo de efa afaka manatrika an'izy ity zany zany hoe 40 taona miakatra zany de efa afaka manatrika an'izy ity de ny tena mampihetsi-po na Madagasikara misy tena olona 20 taona 5-70 taona zany tonga manatrika an'izy ity fa rehefa tapitra zany le eninandro na 4 ora de tena afaka miresaka reny olona reny na Madagasikara de tena hoe mampihetsi-po olona 20 taona olona 20 taona 5-70 taona de tena afaka miresaka teny anglisy rehefa tapitra le 4 ora izay fampianarana zany ifampizarako amin'ny olona na Madagasikara eny ary professeur mbola be moa no resantsika ny tapanafa fa afaka mba manome asa ofina ny daty ny saram-pianarana ihany koa so de atena aloha mba tononona kely ihany raha afaka moa zany ny daty ny saram-pianarana ny toerana anaovanao an'izay le fampianarana teny anglisy ao anatin'ny eninandro na 30 ora izay de azadino ihany koa efa eo amin'ny fahitalavitsika moa ny laran'ny tarbia ahafana zany fampiresaka aminao momba an'izay fampianarana zay professeur misaotra tompoko satria zay ihany koa zao ny tena hoe andrasan'ny mpijery any atokantrano any sy ny mpianatsy any atokantrano any ny daty fidirana amin'ny fampianarana miteny anglisy ao anatin'ny 40 ora io na eninandro monja io zany dia manomboka ny alatsinainy fa 24 volana avril izao ary miafarany sabotsy fa 7 volana avril ho avy zao zany hoe averiko kely ihany ny daty fanomboan'io fampianarana miteny anglisy ao anatin'ny 40 ora monja io zany na eninandro dia manomboka ny alatsinainy fa 24 volana avril izao ary miafara ny sabotsy fa 7 volana avril ho avy zao ny ora fianarana moa zany na Madagasikara dia manomboka amin'ny maraina izy io amin'ny 7 hatramin'ny 12 de ny tolakandro amin'ny 2 hatramin'ny 4 de ny dikan'izay zany adiny ny isanandro tsy akiato mihitsy zany fa misy break moa fiantsona anazy misy pause kely zany na fakandrivotra kely de manomboka indray zany le fampianarana de feno tanteraka zany le 40 ora de ny saram-pidirana moa zany na Madagasikara soatsy atokantrano dia 5,000 sy ray ariarina 750,000 francs zany raha manoratra anarana zany isika manomboka ny alatsinainy zao fa 17 volana avril izao hatramin'ny alarobia fa 7 volana avril izao
raha oharinan'ireo daty ireo zany na Madagasikara ny olona no manoratra anarana dia lasa avroenla izy zany hoe lasa 3 hetsy ariary na 1,500,000 francs. Dia tsara homarina ihany koa na Madagasikara fa tena voafetra dia voafetra ny toerana, ary ny toerana anaovana izy ity zany na Madagasikara dia ohatran'ny mahazatra ihany eny Andavamamba ampitan'ny accès banque zany efa misy banderole ngeza be ao. Dia araka ny teneniko teo hoe tena voafetra dia voafetra mihitsy zany ny toerana satria somary izay mihitsy moa zany tena hoe torohevitra Lawrence Howard hoe tokony olona vita zany ny tokony afaka manatrika an'izy ity mba ahazoana le vokatra tena tsara zany. Dia zay nanentanako antsika hoe tonga zany dia tongava amin'ny soratra anarana amin'ny latsinainy zao. Alatsinainy zao zany fa 17 volana avril dia hatramin'ny alarobia 27 volana avril. Raha ao amin'ireo daty ireo zany no misoratra anarana dia 5,000 750,000 francs zany no aloha. Fa aorinan'izay daty zay kosa zany dia lasa avroen le izy dia 3 hetsy ariary na 1,500,000 francs. Dia mazava ho azy moa zany na Madagasikara fa mitondra cahier zany sy stylo zany ny mpianatra izay anaritra an'io fampianarana io. Tenako mihitsy moa zany tena mizara an'io fampianarana io. Dia ny laharatarobia moa zany 034 89 217 60 na ihany koa ny 033 08 807 29 fa verokely ihany zany 034 89 217 60 na ihany koa ny 033 08 807 29. Dia tsara homarina ihany koa na Madagasikara zany mafisy fa izy ity zany dia fampianarana ahaizana amin'ny teny anglisy ao anatin'ny 30 ora na 9 andro monja ho an'ny olona mbola tsy mahay mihitsy na ihany koa efa mahay kely. Zay zany ny tena hoe teknika entiko zany ifampizarana ny olona. Io teknika moa zany dia avy amin'ny Lawrence Howard manampahaizana manokana momba ny teny anglisy na Madagasikara. Eny ary tomboka resantsika kindray ny makasika an'ilay séminaire satria manomana séminaire professeur Joe 50 séminaire ny voalohany aloha resantsika ny séminaire supraphysique. Milohany tena resantsika an'izay ngamba aloha raha mety inona ilay ataontsika hoe supraphysique professeur Joe 50 satria mety hoe mbola maro zany ny olona tsy mahalala azy io dia saika anontaniako ihany koa hoe ianao ve no namorona an'ity supraphysique ty? Dia misaotra tompoko amin'izay fanontanian'izay zany hoe voalohany indrindra aloha dia zao na Madagasikara tsy ny tenako zany namorona an'ity supraphysique ity. Le supraphysique moa zany dia hoe siansa mifototra amin'ny fizika zany ahafahan'ny olona anankiray na hoe ahafahana manampy ny olona anankiray zany mampitombo ny vola eo am-pialattanany hatramin'ny avy 3 eny mihitsy zany. Dia amafisiko ihany fa tsy ny tenako zany no namorona an'ity supraphysique ity fa nisy fotoana moa zany na Madagasikara ny tena tany ivelan'ny tany dia nanatrika an'ity séminaire ity zany dia izay no mba ahafahan'ny tena hoe mifampizaran'ny mpiarabelona an'le izy. Dia izy ity koa zany na Madagasikara raha ny tena izy saika hoe tsy hifampizarana amin'ny olona zany le izy fa ny zareo tao amin'ny fianakaviana zany sy ny namana akaiky zany ny tena hoe nahazo an'le tombontsoa zany satria mba nifampizarako an'zareo le izy dia nahita vokatra zareo dia zareo reny mihitsy ihany koa zany ny tena mba nanosika ny tena hoe maninona zany izy ity monsieur JOUR ohatra hoe mba hifampizarana amin'ny olona satria tena misy vokatra tena azo sapahintanana zany rehefa manaraka le supraphysique. Dia izay zany ny tena hoe antony hoe mba hifampizarako an'ny olona zany mahakasika an'ity supraphysique ity zany dia séminaire moa zany no karakaraiko araka ny namafisina Madagasikara teo. Dia ilay supraphysique na Madagasikara misy teny anankiroa zany ao anatiny ao. Dia ny voalohany aloha zany misy an'le hoe supra. Dikany hoe supra zany izay efa entiko omby zany le izy dia hoe nidikan'izy iny zany amin'ny teny anglisy dia hoe beyond na ihany koa hoe greater than zany hoe mihoatra nohon'ny. Dia reny le azahoantsika ny teny frantsay hoe supérieur na hoe suprême zany hoe tsaratsara kokoa na hoe tsara lavitra. Dia le fizika moa zany na Madagasikara sy ohatsy any atokantrano any le fizika indray moa zany dia fianarana na ihany koa hoe fahalalana zany mahakasika ny zavatra manodidina ny fiainan'ny olombelona zany ohatry ny hoe ny rivotra, ny rano, ny zavatra rehetrarehetra ny tontolo iainana zany izay hitantsika amin'ny manodidina eny zany dia ireny rehetrarehetra eny ny fianarana an'ireny no atao hoe fizika. Dia rehefa mahita an'ireny moa zany ny manampahaizana na Madagasikara dia mamorona formule izy
dia ireny le anarantsika ny ampianarany ireny zany mahakasika ny fizika ohatra hoe ny hazavana ny rano dia ireny le azahoantsika an'le hoe pouce d'Archimède ino izy teo loi de la pesanteur reny rehetrarehetra ireny zany manampahaizana zany no mandinika ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina dia avy eo zany zareo mamorona formule dia ireny le anarantsika any ampianarany ireny na Madagasikara. Rehefa manatrika an'ity séminaire momba ny supraphysique ity ny olona iray professeur izay nambaranao teo moa zany fa hoe manampy ny olona ahafahana mampitomby hatrany amin'ny telo eny zany ny vola miditra ao aminy. Ny fantaniko zany dia hoe inona marina ny tena masiansa an'ilay izy satria miresaka siansy tsika nefa vola miditra any amin'ny olona le resaka raha mba azonao hazavaina kely zany ao anatin'le izy sy ilay ataontsika hoe ifandraisan'ny fizika sy le vola zany satria rehefa mianatra ny supraphysique ianao zany dia lasa mitombo afy telo eny ny vola miditra ao aminao eo amin'ny fiainanao ataontsika hoe masendana kely ihany zany ho an'ny olona any atokantrano ary tena anarahany mpanaraka ny fandarana antsika zany any atokantrano amin'ity ality dia mba hoe sao dia hoe lasa te hory fotsiny zay angamba no ilazantsika anazy hoe sao dia lasa te hory fotsiny na resaka be fotsiny le resan'ny professeur Jofifty. Misaotra tompoko amin'izay fanontaniana izay satria tena manitikitika ny olona tokoa zay dia mba mila valina izay fanontaniana Madagasikara izay. Voalohany indrindra aloha na Madagasikara dia zao ny supraphysique zany dia zao tena siansy izy io satria mantsy mandritra an'le séminaire izay omeko zany izay mbola resantsika moa zany rehefa avy eo na Madagasikara dia zao misy proof daholo zany izay zavatra rehetra ifampizarako an'ny olona ao zany dia misy vidéo mihitsy moa zany anaporofona hoe ohatran'izao zany izany supraphysique izany na hoe ny fizika izay fantatsika amin'ny ankapobeny dia ahoana ny fomba ifandraisan'izany amin'ny vola sy ny resaka ara-bola amin'ny fiainana andavanandro. Dia tsara homarina na Madagasikara fa zao efa maro ihany koa zany ny olona manampahaizana momba ny fizika nanatrika ny ity séminaire ity na Madagasikara dia tena nankasitrako zareo satria mantsy nisy olona veny amin'ny anjerimanontolo maro samihafa ihany zany nanatrika an'izy ity ary izy ireny tena manampahaizana momba ny fizika fa ny zavatra ohatrany hoe vaovao tany zareo zany na Madagasikara dia hoe ay ve ty fizika izay ianarana ity any amin'ny anjerimanontolo moa zany tena hoe mandalina kokoa an'le izy dia hoe zareo zany tena nankasitraka mihitsy hoe ay ve ty fizika izay ianarana ity misy ifandraisany amin'ny vola dia zay zany ny tena hoe zava-baovao tamin'izareo reo. Dia inona ihany koa moa zany na Madagasikara ny tena hoe mahasiansa an'izy ity dia zao misy expérience zay mantsy ho hitan'ny olona amin'ny vidéo zany rehefa manatrika an'le séminaire hoe ny fo sy ny vava zany dia manana an'le toetra hoe misintona amin'ny teny anglisy moa zany le izy na Madagasikara dia hoe attracting characteristic averiko kely any amin'ny teny anglisy dia hoe attracting characteristic zany hoe ny fo sy ny vava zany dia manana an'izay karakteristika misintona izay. Dia hitantsika moa zany le expérience nataon'ireo manampahaizan'ireo zany dia voaporofo ao anatin'le vidéo zany le izy dia manaraka ihany koa na Madagasikara hoe ahoana koa zany anaporofona fa siansa marina izany ity supraphysique ity dia zao porofondreo manampahaizan'ireo ihany koa na Madagasikara fa ny maso dia manana an'izay toetra mampivaingana izay amin'ny teny anglisy moa zany izy dia atao hoe solidifying characteristic zany hoe ahafahana zany mampivaingana ihany koa zany ny maso mampivaingana zavatra. Dia hitantsika zany mandritra an'io séminaire izay fampizarako amin'ny olo zany na Madagasikara dia misy an'ireo le vidéo reo dia misy an'le expérience ihany koa zany izay hita amin'ny vidéo dia fanampin'izay na Madagasikara mety anontany zany ny olona any atokantrano any hoe dia tsy maintsy mahay fizika be ve tsy maintsy olona manana diplôme be ve izay vao afaka manatrika an'izy ity dia zao nandritra an'izay séminaire ny fampizarako an'ny olona izay na Madagasikara dia zao misy ireo olona tena tsy mahafantatra momba n'izany fizika izany nefa ihany koa misy olona araka ny teneniko teo hoe misy olona eny amin'ny anjerimanontolo manampahaizana momba ny fizika manatrika an'izy itony dia mahatsara le zany dia zao misy an'le vidéo le izy na Madagasikara dia le izy moa zany ezahako azavaina amin'ny teny malagasy le izy satria mantsy zay mety ohatra hoe sakana kely amin'ny olona hoe so amin'ny teny anglisy le izy na ohatran'izany fa amin'ny teny malagasy zany no anazavako an'le izy fa misy an'ireo le terme technique reo fotsiny zany no indraindray amin'ny teny anglisy indraindray amin'ny teny français dia ifampizarako amin'ny olona. Dia tsy any atokantrano any zany izy ity moa zany siansa araka ny tenena Madagasikara teo dia efa nyteneniko teo ihany koa hoe anampiana ny olona anankiray zany ahafahany mampitombo avy telo
telo eny na avoroen'ny vola miditra aminy eo am-pialatanany dia isika zany na mbola tsy mahay momba an'izany fizika izany na ihany tsy manampaizana momba ny fizika dia afaka manatrika an'izy ity satria mety mbola zavatra vaovao zany hoe fizika ve dia misy ifandraisany amin'ny vola dia hitantsika eo zany ny expérience andreo manampaizandreo na Madagasikara hitantsika amin'le vidéo hoe ohatry ny ahoana zany amin'ny fikaroana nataon'izy ireo izy toy ny na Madagasikara dia zao hoe toy zany ohatry ny efa hoe œuvre sur plat zany hoe zavatra efa fikaroana amapolo taona zany nataon'ireo manampaizana dia le izy zany juste omenantsika sarambabem-bahoaka fotsiny dia anjarantsika mihinana le œuvre sur plat fa tsy hoe andeha itsika indray zany no andeha hanao fikaroana be sy nohatran'izany fa le izy zany efa nataon'ireo manampaizandreo dia ny anjarantsika zany na Madagasikara dia mampiatra le izy dia mahita vokatra eo amin'ny fiainana andavanandro na Madagasikara. Professeur Joe tena mialatsiny satria meno an'le resaka koa zany tsy karazana ohatry hoe mampirisika ny olona ve hoe tsy asa intsony zany le séminaire omenao ao anatin'ilay ataontsika hoe supraphysique ny antony professeur dia zao ohatry hoe misy olona anankiray zany zao ohatra hoe ity zany mba vola ananako dia tonga dia ampitomboako avy roeny avy telo eny ity dia tsy asa intsony zany ao anatin'le izy zay ny teneko hoe sao dia ohatry ny karazany mampianatra ny gasokamo zany ao anatin'le izy ohatry hoe tsy mila miasa intsony ahoana zany ny anazavany professeur Joe an'izay raha sitraka ao satria lasa ohatry hoe mampirisika ny olona anao ary zato ampandriny zany ianao alatsiny zay moa le fomba fiteny ao anatin'le izy dia ny farany inona ihany koa ny fitaovana ampiasainy professeur Joe moa zany ao anatin'ity séminaire ity tompoko. Misaotra tompoko amin'izay fanontanianao zay satria tena zay mihitsy zao no tena manititika ny olona any atokantrano any hoe sao tokoa raha lasa manao ariary zato ampandrina ny olona satria hoe araky ny tena Madagasikara teo hoe manana vola le olona dia tonga dia tsy miasa zany fa isa-maraina na isakariva dia alao ampitomboana avy telo eny ity avy roa eny na ohatran'izany dia tsy zay le izy na Madagasikara satria araky mahasiansa anazy dia zao ny olona tena hoe afaka manatrika an'ity séminaire izay fampizarako ity zany dia zao olona voalohany indrindra aloha manana antonasa dia faharoa manaraka an'izay manana fidiram-bola satria mantsy zay mihitsy zany ny torohevitra reto manampaizana momba ny suprafizika ireto hoe ianao zany raha vao tsy manana fidiram-bola na ihany koa ianao tsy miasa zany dia sarotra aminao zany no anatanteraka an'ity hoe afaka mampitombo avy roa eny na avy telo eny ny vola miditra amin'ny olona anankiray dia nitikan'izay na Madagasikara tsy maintsy olona manana antonasa zany na ihany koa manana asy zany amin'ny fiainana andavanandro izay vao afaka manatrika an'izy ity fa raha ohatra moa zany hoe misy olona mbola tsy manana asa na ohatran'izany ka ohatra izy hoe temba hanana an'le fahalalana dia afaka tonga ihany koa izy na Madagasikara fa ny tena torohevitra manampaizana ireo zany dia zao hoe tsy maintsy olona manana antonasa zany tsy maintsy olona zany manana fidiram-bola eo amin'ny fiainana andavanandro vao tena hoe afaka manao an'izy ity satria iny zany le alaim-panahy mantsy ny olombelona hoe satria mantsika olombelona na Madagasikara voajanahary tsy olombelona kamo dia raha ohatra zany zao hoe manana vola ataontsika 1 million de francs zahako dia aleo rangaza tsy asa intsony fa aleo akatoko ny tsinana ohatran'izany aleo idina ny fivarotana fa aleo zany dia ampitomboana avy telo avy roa eny avy efatreny arak'izay tian'le olona dia tsy zay le izy satria araky ny mahasiansa anazy zany misy proof zany sy dingana arahana azahoana an'le hoe ahafahan'ny olona mampitombo avy roa eny na avy telo eny ny vola miditra amina Madagasikara dia nidikan'izay zany olona manana antonasa olona ihany koa misy fidiram-bola eo amin'ny fiainana andavanandro no tsara manatrika an'izy ity fa izany akory tsy manakana hoe araky ny teneniko teo hoe raha olona mbola tsy mananasa ka mety hoe tia azo an'le fahalalana izy dia afaka manatrika le izy koa zany na Madagasikara. Ohatran'le fantaniko teo ihany professeur tena raha misy olona anankiray zany mahita ny fandaharana manantona any amin'ny biraonao tany efa misy karazana tena hoe proof tena hoe azo tsapahitanana mivaingana mihitsy hoe professeur Joe hoe nanatrika an'izay séminaire momba ny supraphysique izay nataonao zay tena azo vokatra izy teo amin'ny fiainana tena nitombo tokoa ny vola niditra tao aminy tena avy telo eny tokoa ny vola niditra tao aminy misaotra tompoko amin'izay na Madagasikara satria mantsy izy tena Madagasikara ka le nitenentsika teo hoe olona tokony manana antonasa olona manana fidiram-bola zany ny tokony manatrika an'izy ity fa izany akory tsy manakana hoe olona mbola tsy mananasa ka tianana fahalalana izy mahakasika an'le supraphysique dia afaka tonga ihany koa izy dia zao na Madagasikara marobe zany ny olona miantso any tena hatramin'izay hoe ny fampizarako ny olona nitony séminaire itony fa sindiany koa manokana eto zany ity olona anankiray ity na Madagasikara reny olo reny zany
mandefa message reny na ihany koa zany reny miantso ny vatana na ihany koa tonga eny amin'ny birao eny mihitsy zany dia makasitraka ny tena fa singaniko manokana eto na Madagasikara ity ramatoa anankiray ity manana an'ireny pâtisserie reny izy zany manana tsena momba amin'ny pâtisserie zany izy dia tamin'ny voalohany zany ny tsenan'izy io na Madagasikara dia ohatrany hoe somary maisatra zany hoe tena vitsy zany ny olona mividy ao aminazy eo fa rehefa nahazo an'ity fampianarana na séminaire momba ny sopra fizika ity izy na Madagasikara dia lasa mandeha be amin'izao fotoana izao tena lasa mandeha mihitsy zany hoe mitombo zany ny recette-n'io ramatoa io dia ny dikan'izay na Madagasikara rehefa mahazo an'ity séminaire momba ny sopra fizika ity zany ny olona dia ny vola miditra eo aminao lasa mitombo avo roa eny avo telo eny dia tena tonga teny amin'ny birao teny andavamamba mihitsy moa zany ty olona ty na Madagasikara dia tena hoe nankasitraka hoe noho ilay séminaire dia lasa tena nivoatra be lasa nitombo zany fidiram-bolana izy moa zany zao rehefa nanontaniako dia mba satria somary ohatrany hoe nanany any kely zany nanontany azy na Madagasikara hoe dia mba nitombo avo firy eny zao ny vola miditra aminao dia niteny izy hoe tena avo dimy eny mihitsy ozy izy professeur Jovifty zany zao ny vola miditra amina rehefa nanaraka zany ilay séminaire momba ny sopra fizika na Madagasikara dia ny ramatoa ty zany na Madagasikara tena nitombo avo dimy eny mihitsy zany le anazy dia dikan'izay rehefa manatrika an'ity zany ny olona manana antonasa ny olona miasa anankiray na manana fidiram-bola dia tena hitanao tena hoe lasa mitombo zany ny vola miditra amin'ny asa mandrara zay ataon'ny olona anankiray na Madagasikara. Makasitraka professeur Andaoary raha azonao hoentina indray zany aizany toerana anaovana an'izay séminaire karakara ny professeur Jovifty izay ny sara-bidirana ihany koa tsy adintsika foana iny mba ahafahan'ny olona miomana professeur ao anatin'ny fandarana zay ventsika ao amin'ny ity ality ny daty ihany koa zany mba ahafahana zany manatrika an'izay séminaire zay ary ny laran'ny telefônina ihany koa. Misaotra tompoko zany hoe ny daty anomboan'ity séminaire mahakasika ny sopra fizika ity zay manampy ny olona zany manampy ny olona anankiray ahafahany mampitombo avo telo eny vola miditra eo aminy zany dia tanterahana zany manomboka ny alakamisy 20 volana avril izao ka hatramin'ny sabotsy 20 volana avril ho avy zao averiko kely ihany le izy ny daty famboan'ity séminaire mahakasika ny sopra fizika ity zany na Madagasikara dia manomboka ny alakamisy 20 volana avril izao ka hatramin'ny sabotsy 20 volana avril ho avy zao ny ora anaovana ny séminaire sopra fizika io zany na Madagasikara soatsika ny tokantrano dia maraina zany manomboka amin'ny 10 ora hatramin'ny 12 ora zany hoe manana adiny roa zany ny olona ifampizarako zany amin'ity sopra fizika ity dia izy io ihany koa zany na Madagasikara tsy hoe mandritra an'le 3 andro no anaovana anao an'le iny tizy teo no anaovana an'le séminaire anatrehanao an'izy io fa misafidy andro ray zany ianao na zany ianao misafidy andro alakamisy na zoma na sabotsy dia maka adiny roa amin'izay ianao zany hoe tapany maraina fotsiny zany amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 zany no ilaina zany ahafahana manatrika an'ity sopra fizika ity zay anampiana ny olona zany ampitombony vola miditra aminy avo telo eny zany araka ny resantsika teo ny sara-pidirana na Madagasikara dia zao 7,000 ariary na 450,000 francs zany ny séminaire momba ny sopra fizika io raha misy roatranarana manomboka ny alatsinainy fa 17 volana avril izao ka hatramin'ny alarobia fa 7 volana avril ho avy zao raha oharinan'ireo daty ireo zany ny olona no misoratra anarana na Madagasikara dia lasa avo roa eny zany ny sara-pidirana zany hoe lasa 7 alina sy rahetsina 900,000 francs dia mariana ihany na Madagasikara fa dia voafetra ny toerana dia rehefa manatrika ny séminaire moa zany zao ny olona zay anatrika an'izy io dia mitondra cahier stylo dia tsara ho mariana fa mandritra an'le séminaire na Madagasikara dia voapirofo ara-tsiansa daholo ny fampianarana rehetrarehetra satria misy vidéo zany izay arahantsika rehetrarehetra izay tonga manatrika an'le fampianarana zany na le séminaire ny toerana natanterahana ny séminaire io zany na Madagasikara dia eny andavamamba ampitan'ny accès bank efa misy banderole ngeza be eo zany dia ny larataroby zany afahantsika mifanera ohatra misy fanontaniana manidikitika dia ny 03489 217 60 na ihany koa ny 03308 807 29 na Madagasikara. Ny resaka fahatelo sady farany resantsika professeur Jovifty araka ny natsitiko teny am-Pendohana dia ny séminaire supra
biologie. Izy io moa zany araky ny efa natsitikitsika teny am-pendohana dia toko hoe mety hoe efa bitsaka ihany ny olona zany nanatrika an'izay séminaire supra biologie zay hoentiny professeur Joe 50 zay raha tsy ivona kely amintsika fotsiny dia hoe science mifototra amin'ny biologie ary dia ataontsika hoe manampy ny olona iray aka fahasalamana ka tonga azy tsy arary intsony na zanatra anazy nefa mety mino ihany koa professeur mety hoe betsaka ihany koa mbola tsy mahafantatra ny mahakasika an'izay supra biologie zay ka izay nga mananokafantsika anazy inona marina ataontsika hoe supra biologie professeur Joe 50 misaotra tompoko zany hoe ilay supra biologie zany na Madagasikara sy ho antsika mpanaraka amin'ny fandarana any atokantrano any dia zao araky ny tena na Madagasikara teo zany hoe ny supra biologie zany dia siansa zany izy io mifototra amin'ny biologia ahafahan'ny olona anankiray maka fahasalamana dia ahatonga azy tsy arary intsony eo amin'ny fiainana andavanandro na Madagasikara dia voalohany indrindra aloha zany tsy zany namorona an'izy ity na Madagasikara mbola averiko ihany hoe séminaire tany ivelan'ny tany zany no natrehako zany mahakasika an'ity supra biologie dia mba hifampizarako an'ny olona le izy efa nampiarany tenako izy ity na Madagasikara efa nampiatra ny ity mihitsy zany ny tenako dia nahita vokatra dia teo ihany koa zany ny ao anatin'ny fianakaviana dia namanakaiky ihany koa efa maro zareo dia nahita vokatra zareo hoe ay ve ty olombelona ity na Madagasikara afaka tsy marary tsony rehefa manole fahasalamana dia ny supra biologie zany misy teny anankiroa na Madagasikara ny supra moa zany ohatra le supra fizika ihany ny supra dia hoe greater na hoe beyond zany hoe mihoatra lavitra noho ny dia ny biologie moa zany na Madagasikara dia siansa na hoe fahalalana momban'ny fianarana momban'ny zava-manan'aina ny zava-maniry eo ny biby eo ny olombelona fa ny supra biologie zany na Madagasikara dia tena natokana mihitsy zany ho an'ny olombelona le izy mba azahoany fahasalamana zany dia mba ahafahany zany tsy marary intsony eo amin'ny fiainana andavanandro satria na Madagasikara ny tenako zao rehefa nanatrika an'izy ity dia nampiatra le supra biologie dia teo amin'ny efa taona teo zany na Madagasikara dia tsy narary intsony satria le fahasalamana zany alaina alainao le fahasalamana dia avy eo zany ianao misitraka an'izay misitraka an'izay hoe lasa tsy marary tsony zany ianao dia mampiatra an'le izy fotsiny zany le araky ny teneniko teo hoe tony ane zany na Madagasikara tony siansy tony efa voka-pikaroana amam-polo taonan'ireo manam-pahaizana dia atolotra antsika sarambabem-bahoaka dia ny anjarantsika fotsiny zany dia mampiatra an'le izy satria izay moa ny anjara asa manam-pahaizana hoe manao fikaroana izy dia mba ho ampiarabelona dia izay moa ny tena mba hoe antony fampizarako an'ny olona an'izy ity zany na Madagasikara satria raha ny tena sitrapoko dia satria hoe mba ho tazomin'ny tena samirery le izy fa ny fianakaviana zany sy ny namana akaiky ny teny hoe afaka mba hifampizarana zany ilay séminaire izay natrehanao tany fa tena mahomby le izy dia izay ny antony mba tena hoe mba hifampizarana ny olona sy mpiarabelona na Madagasikara mankasitraka professeur tsara ny afantaran'ny olona an'izay tena mahitsy ny fantoniko professeur Joe 50 dia tokony ianao ihany koa zany mba amaly mahitsy ao anatin'le izy ny antony mantsy dia andeha ataontsika hoe manam-pahaizana momba ny teny anglisy ianao zay zany ny afantaran'ny olona anao ary zay ihany koa ny alalanao sady mpampianatra teny anglisy araka nambaraka teo ihany koa moa efa mpanoratra boky maro samihafa maro nareo efa mitanysaika teto fa ny tena mahazindana anazy zany ao anatin'ity resaka ity dia miresaka fahasalamana le professeur Joe 50 ny fantaniko zany dia zao ny hoe fitsaboana ve ity supra biologie ity professeur Joe 50 satria ohatran'ny hoe miresaka fahasalamana ianao mba azo fahasalamana ianao satria mantsy rehefa miresaka atao hoe fahasalamana dia tonga dia ny ao an-tsain'ny olona zany ao an-tsain'ny olona avetrany zany dia fitsaboana le izy ka io zany supra physique fitsaboana ve izy io makasika an'izay professeur Joe 50 misaotra tompoko tena manitikitika ny olona tokoa na Madagasikara izay fanontanianao zay ohatran'izay ihany koa ny tena hoe fanontaniana mipetraka ao an-tsain'ny olona hoe fitsaboana tokoa ve izy ity satria raha vao miresaka fahasalamana dia hoe fitsaboana dia araky ny tenenina Madagasikara teo hoe mpampianatra teny anglisy manam-pahaizana momba ny teny anglisy nefa lasa miresaka fahasalamana dia ohatrany hoe misy contradiction kely zany amin'izay zavatra izay fa izao le izy na Madagasikara araky ny teneniko tery aloha tery hoe itony siansa itony zany dia efa voka-pikaroan'ireo manam-pahaizana biologiste manam-pahaizana be daholo ireo olona ireo na Madagasikara dia zao ny tena hoe tsy
fitsaboana aloha zany tia suprabiologie ty zany raha ohatra hoe amaly mahitsy ale tena Madagasikara satria ny antony hoe tsy fitsaboana le izy na Madagasikara dia zao tsy misy zany zavatra hoanina aloha zany izy ty tsy misy zavatra sotroina dia eo ihany koa tsy misy hoe andeha orona io vatana io na ihany koa maka fanjaitra anao dia andeha tsontsondromona amin'ny vatana rehetrarehetra ny dikan'izay zany tsy misy an'izay zany ity suprabiologie ity na Madagasikara fa zao ny slogan ndreo olona ireo dia ohatran'izao hoe amin'ny teny anglisy moa le izy hoe light and darkness effect zany hoe ny l'effet de la lumière et de l'obscurité zany hoe rehefa tsy tianao zany ny aizina dia mampirehatra jiro ianao zany dia lasa ny aizina dia ohatran'izay ihany koa zany ny tena hoe filozofiany reto manampaizana momba ny suprabiologie reto rehefa tsy tianao zany ny aretina dia maka fahasalamana ianao dia lasa ny aretina dia inona no azahoana le fahasalamana na Madagasikara dia izay indrindra le ilana an'le séminaire satria mantsy efa betsaka ihany koa ny dokotera na Madagasikara nanatrika an'izy ity zany hoe rehefa satria mantsy efa répertorié eny amin'ny toeram-piasana eny daholo zany ny olona izay manatrika dia zareo moa zany tonga dia monsieur présenté hoe za dokotera mpitsabo ohatran'izao dia ny tena hoe mampihetsi-po na Madagasikara dia zao hoe rehefa avy manatrika an'le séminaire zany ren'olony reny dia tena mankasitraka hoe ay ve mbola misy zavatra vaovao mbola tokony fantarina zany mahakasika an'izany fahasalamana zany dia ny dikan'izay na Madagasikara izy ity zany zao mihoatra lavitra noho ireny rehetrarehetra ireny zany hoe tsy fitsaboana zany satria za tsy mpitsabo ny anahy zany teny anglisy ny tena afantaran'ny olona anahako satria mantsy mety sao misy alaim-panahy hoe andehanao consultation na andehanao zavatra tahaka izany fa ny anahy zany séminaire mahakasika ny suprabiologie tsy fitsaboana tsy misy zavatra hoaninao tsy misy zavatra sotroina tsy hoe andeha orona amin'ny vatanao na ohatran'izany fa tonga anao dia manatrika le izy na Madagasikara dia mahita vokatra ianao satria efa nampiariko izy ty araka ny teneniko tery ambony tery dia efa mba maro be ihany koa ny olona mba hisitraka an'izany hoe fahasalamana zany teo amin'ny fiainana zany dia manakasitraka daholo reny olo reny na Madagasikara dia izay mahakasika an'le valim-panontaniana Madagasikara teo. Inona no pirofo entiny professeur Tsofifty fa tena hoe siansa marina zany ity suprabiologie zay hoentinao ary anovanao séminaire ity fa tsy tena ataontsika hoe tsy misy resaka kimaizimaizina zany zay koa manko ny atahoran'ny olona sao dia resaka hoe grigri sy ny maro samihafa ao anatin'izay rehetrarehetra satria sarotra ihany ny ino hoe azo fahasalamana ianao nefa lisy tsy fitsaboana ao anatin'izany resaka rehetrarehetra zany satria tsy mino olona zany hoe ahoana zany ny atonga ny hoe siansa zany ny olona anankiray lasa hoe aka fahasalamana zany dia avy eo tsy marary tsony zay ny tena hoe mba afaka manome fanazavana tena momba an'izay hoe professeur Tsofifty zany androany sy ilay pirofo hitanao fa tena siansa marina lisy tompoko misaotra tompoko amin'izay fanontaniana izay tena manitsikana tokantrano any mihitsy izay fanontaniana Madagasikara izay hoe ahoana ny tena anaporofona zany fa tena siansa tokoa izy ity dia voalohany indrindra na Madagasikara dia zao rehefa manatrika an'ity séminaire ity zany ny olona anankiray dia misy vidéo zany alefa zany hoe ity suprabiologie ity zany zao dia misy pirofo avokoa zany hita amin'ny vidéo zany ahafantarana hoe ahoana tokoa zany no azahoana an'izay fahasalamana zay mba hahatonga ny olona tsy harary intsony dia misy an'le hoe mahasiansa anazy dia misy an'le reto teny anakireto na Madagasikara zany hoe hita zany izy reto ao anatin'ny vidéo zany rehefa manatrika le séminaire misy an'le atao hoe motor cortex zany hoe iny zany aloha zany anankiray entina anaporofona fa araka ny siansa le izy dia ho hita ihany koa zany mandritra an'ilay séminaire dia faharoa manaraka an'izay ihany koa misy an'le atao hoe paranasal sinuses averiko kely ihany paranasal sinuses zany hoe reo anakiroa reo zany na Madagasikara no entina anaporofona ny olona zany fa misy tokoa zany hoe afaka maka an'le fahasalamana ianao zany rehefa mahay mampiasa an'le hoe motor cortex sy le anankiray hoe
paranasal sinuses. Dia reo anankiroa zany miopana be dia be am'ireo zany le seminaire zay fampizarako. Dia rehefa hain'ny olona mampiasa an'ireo na Madagasikara dia mahazo an'le fahasalamana izy dia avy eo lasa le aretina. Dia ny dikan'izay zany tena siansa mihitsy izy ity satria misy an'le vidéo araka ny teneniko teo hoe ny olona rehetra zay nanatrika an'ity seminaire ity zany dia mahita an'le vidéo daholo zany. Misy an'le vidéo zany izay ifampizarako an'ny olona eo zany dia na olona mbola tsy mahay momba an'izany biolojia zany na ihany koa zany olona manam-pahaizana momba ny biolojia zany rehefa manatrika an'izy ity zany dia tsotra be zany ilay fomba azahoana an'le izy satria misy an'le vidéo dia tsotra be ny fomba azahoana an'le izy dia mila mampiatra zany satria araka ny teneniko teo hoe efa œuf sur plat zany izy tony atody eo ambony lapoaly zany dia anjaran'ny olona fotsiny manendy sy mihinana an'le izy. Dia ohatran'izay anjarantsika sarambabem-bahoaka zany na Madagasikara no mampiatra an'ilay teknika le suprabiolojia dia mahazo an'le fahasalamana dia avy eo lasa ny aretina satria izy ity moa zany tsy fitsaboana ny tenako ihany koa zany tsy mpitsabo fa le seminaire anatrehako tany ivelan'ny tany zany mba ifampizarako an'ny olona dia efa mba maro zany olona na Madagasikara mba hansitraka an'izay fahasalamana zay dia lasa zany le aretina. Mino fa tsy mbola voy izao ianao professeur nanao an'izay ataontsika hoe seminaire momba ny suprabiolojia zay fa raha ohatra ka hoe efa nanao ianao zany tany aloha efa mba nisy olona ve professeur tsofifity hoe nanatrika an'izay seminaire nataonao zay zany le olona dia tena hoe tsy narary intsony tena hoe napiatra an'le izy zany dia tena nahazo an'izay fahasalamana zay. Ia misaotra betsaka na Madagasikara amin'izay fanontaniana izay. Voalohany indrindra aloha zany ity suprabiolojia ity zany zao araka ny tenenitsika teo hoe siansa mifototra amin'ny biolojia azahoana fahasalamana ahatonga ny olona tsy arary intsony. Dia nisy fotoana na Madagasikara ramatoa anankiray izay izy io zany nanatrika an'ity seminaire ity. Dia tao amin'ny tsibony tao zany na Madagasikara taona maro zany izy io ohatrany hoe manaikitra anazy foana zany ao anatin'ny tsibony ao zany hoe mandeha manao zavatra rehetra zay azo atao zany izy fa manaikitra foana zany le tsibony. Dia rehefa nanatrika le seminaire izy na Madagasikara dia zao tao amin'ny fotoana nanaovana le seminaire io zany teo amin'ny 2 minitra sasany teo dia nisindra le izy dia na ny ray trano raha na Madagasikara tonga dia gaga daholo hoe fa ahoana ary zany ity ramatoa ity ve tena marina ve ny zavatra lazainy. Dia ny dikan'izay zany na Madagasikara rehefa mahazo an'ity suprabiolojia ity zany olona anankiray na izy eo ny eo mahazo an'le fahasalamana dia lasa ny aretina na ihany koa zany mety ohatra hoe andro vitsivitsy any expérience moa hatramin'izay na Madagasikara dia eo amin'ny 15 jours zany na 20 jours zany ny olona mahazo an'izay fahasalamana zay fa mila mampiatra kely an'le izy fotsiny zany. Dia ny dikan'izay zany na Madagasikara hoe tena mahomby be zany izy ity eny eo izay olona izay na Madagasikara dia nahazo an'le fahasalamana izay ray trano raha tena gaga mihitsy hoe fa ahoana ary ramatoa ity ve tena matotra sa ahoana fa tena avy eo moa zany izy nanatrika le suprafizika indray zany rehefa vita le suprabiolojia dia mbola nanontaniako ihany dia nanontaniana rehetrarehetra teo hoe ahoana zao le kibonao dia izy hoe tena efa nsinda tsy marairana antsony satria mantsy izy io na Madagasikara isaky ny adiny ray eo zany dia mihetsika foana le aretin'le kibo dia tsy mety sitrana aminazy mihitsy le izy. Dia manaraka an'izay na Madagasikara nisy ihany koa zany olona nanatrika an'io seminaire io zany hoe maro be le izy fa songaniko fotsiny zany ity anankiray ity ihany koa zany hoe io indray zany ramatoa efa teo amin'ny 9 taona teo zany izy io. Dia iny sandriny iny zany na Madagasikara tena misy fotoana zany tena mangotsoka be dia indraindray koa zany izy iny tena tsy afaka mihetsika mihitsy araka ny fitantarany satria mantsy reny olo ireny any tonga any ambro na Madagasikara. Dia io ramatoa be io zany zao rehefa napiatra an'le suprabiolojia zany tamin'ny fiainana izy io zany teo amin'ny 20 jours teo araka ny fitantarany 20 jours mahery teo dia nahazo an'le fahasalamana izy dia tsy nanaikitra anazy tsony zany le tanany na Madagasikara. Ny dikan'izay zany dia zao hoe mahazo an'le fahasalamana zany ny olona dia lasa le aretina. Dia tena nankasitraka be zany io ramatoa efa nahazo azo tony na Madagasikara dia zay ny tena hoe mampihetsi-po zany le izy satria ay ve ny fahasalamana zany afaka alainy io fahasalamana io dia avy eo mandroaka ny aretina fa tsy mila mady amin'ny aretina ianao. Dia zay zany ny tena hoe efa profo zany zay na Madagasikara dia efa be dia be efa tsy tambo isaina zany ireo olona mba nisitraka an'izay fahasalamana zay dia amin'izao fotoana izao izy na Madagasikara tsy marary intsony zany na ohatra raha hoe serina zavatra ohatran'izany fa mila zany
ianao mahapiatra an'le izy eo amin'ny fiainanao andavanandro dia misitraka an'le fahasalamana satria zay le hoe alaina le fahasalamana zany dia raha voazonao le fahasalamana dia lasa ho azy ny aretina dia efa maro be zany ireo olona zany tonga teny amin'ny birao miantso mandefa mesazy noatran'izany dia izay ny tena mampihetsi-po hoe tena afaka alaina le fahasalamana dia lasa zany ny aretina eo amin'ny vatan'ny olombelona Madagasikara. Inary professeur marana ny fandarantsika ndao resana ihany koa ty séminaire suprabiologie ty ary raha ohatra ka sitraka ao aiza ny toerana anaovana an'izay séminaire momba ny suprabiologie zay ohatrina ihany koa ny sara-pidirana na ny fandraisana anjara zany ny daty anatanterana azy ary indrindra ny lara telefony tsy adiniko foana satria igny mba afahanareo mifandray ihany koa anatin'le izy. Ya misaotra tompoko amin'izay zany hoe alohan'ny tena maranako anazy zany na Madagasikara dia zao tsara ho marina aloha zany fa na mbola tsy mahay momba ny biolojia raha ny olona anankiray na Madagasikara soatsy any an-tokantrano any dia afaka manatrika an'izy ity satria misy an'ilay vidéo zany izay arahan'ny olona dia iny zany manatsotra zany le fomba fahazahoana le suprabiologie dia ny daty hanombohan'ity séminaire momba ny suprabiologie ity na Madagasikara dia zao manomboka ny alakamisy 20 volana avril izao zany izy io ka mifarana ny sabotsy 12 volana avril izao averiko kely ihany ity séminaire mahakasika ny suprabiologie ity zany izay manampy ny olona ahazo fahasalamana ka tonga azy tsy arary intsony zany dia manomboka ny alakamisy 20 volana avril izao ka hatramin'ny sabotsy 12 volana avril ho avy zao zany ny ora anaovana ity suprabiologie ity zany na Madagasikara dia manomboka 8 maraina zany izy io dia mifarana zany amin'ny 10 ora zany hoe misafidy andro ray zany ny olona anankiray io zany tsy hoe manomboka alakamisy dia zoma dia sabotsy fa ianao zany misafidy andro anankiray dia tonga ianao zany amin'ny 24 satria izay zany no anaovana le suprabiologie zany fa tsy hoe maharitra 3 andro le izy dia maharitra adiny 2 moa zany le suprabiologie araka ny teneniko teo dia maraina moa zany le izy ny sara-pidirana moa zany na Madagasikara dia 7 alina ariary na 450 000 francs zany ny séminaire mahakasika ny suprabiologie io zany raha misoratra anarana manomboka ny alatsinainy 17 volana avril izao ka hatramin'ny alarobia 9 volana avril izao raha orinan'ireo daty ireo zany no misoratra anarana na Madagasikara dia lasa avoroa zany la izy dia lasa 7 alina sy ariary na 900 000 francs voafetra dia voafetra ny toerana na Madagasikara dia mitondra cahier stylo zany izay olona te hanatrika an'ilay suprabiologie ny toerana natanterahana azy moa zany na Madagasikara dia eny Andavamamba ampitan'ny accès bank efa misy banderole ngeza be ao dia ny laharatarby zany dia ny 034 89 217 60 na ihany koa ny 033 08 807 29 averiko kely ihany la izy 034 89 217 60 na ihany koa ny 033 08 807 29 na Madagasikara. Enery tapitra ny fotoanantsika professeur Joe50 asa fanentanana farany ngamba tsisa raha sitraka ao ary. Ya misaotra tompoko amin'izay zany hoe etaniko farany zany tsy anatokantrano ny aroan'ny tena marana anazy na Madagasikara dia zao misy an'ilay hoe fampianarana miteny anglisy ao anatin'ny 9 ora na ihany koa 9 andro monja tsy ankiato ny daty anaovana io fampianarana io zany dia manomboka ny alatsinainy 14 volana avril izao ary miafara ny sabotsy 17 volana avril ho avy zao ny ora fianarana moa zany na Madagasikara soatsy anatokantrano dia ny maraina 7 ora hatramin'ny 12 ora dia ny tolakandro amin'ny 4 hatramin'ny 4 ora zany hoe mahazo adiny 9 isanandro tsy ankiato zany ny sara-pidirana zany dia 5 alina sy ariary na 750 000 francs raha manoratra anarana manomboka ny alatsinainy 17 volana avril izao hatramin'ny alarobia 17 volana avril izao zany raha orinan'ireo daty ireo zany ianao vao misoratra anarana dia lasa telo tsy ariary na 150 000 francs zany ny sara-pidirana ny toerana anaovana ny fampianarana io moa zany dia eny Andavamamba ampitan'ny accès bank voafetra dia voafetra ny toerana araka ny teneniko teo zany dia mitondra cahier stylo dia ny manaraka an'izy ihany koa na Madagasikara zany dia fitentsika kely le izy ny daty hanombohan'ilay séminaire momba ny suprafizika kosa indray zany na ilay science mifototra amin'ny fizika anampinan'ny olona zany ampitombo avo telo ny vola miditra eo aminy zany dia manomboka ny alakamisy 20 volana avril izao ka hatramin'ny sabotsy 12 volana avril izao
ny ora anaovana ny séminaire sous-provizika moa na Madagasikara dia ny maraina amin'ny 10:30 dia misafidy an'izay ora izay zany tsy maritra telo andro le izy fa misafidy andro anankiray zany dia amin'ny 10:30 zany ny faharetan'le séminaire sous-provizika. Ny saram-pidirana moa zany na Madagasikara dia 7,000 450,000 francs zany momba io séminaire sous-provizika io raha misoratra anarana zany manomboka ny alatsinainy 17 volana avril izao ka hatramin'ny alarobia 7 volana avril izao. Raha orinan'ireo daty ireo zany na Madagasikara ny olona no misoratra anarana dia lasa avo roa eny 7,000 sirahetsy na ihany koa 900,000 francs. Voafetra dia voafetra ny toerana dia mitondra cahier stylo satria efa misy vidéo moa zany fampizarantsika ao ny toerana any tanterahana an'ilay séminaire momba ny sous-provizika dia eny Andavamamba ampitan'ny Accès Bank na Madagasikara. Dia ny farany moa zany dia ilay supra-biologie izay siansa mifototra amin'ny biolojia ahafahan'ny olona maka fahasalamana dia ahatonga azy tsy arary intsony zany dia ny anaovana ny séminaire io zany dia manomboka ny alakamisy 20 volana avril izao ka hatramin'ny sabotsy 20 volana avril zany ora anaovana nyity séminaire ity kosa indray zany na Madagasikara dia amin'ny 20 zany maraina izy io zany supra-biologie dia misy afidy andro anankiray zany dia tonga ianao na amin'ny 20 zany dia mahatradin'ireo zany ilay séminaire momba ny supra-biologie. Ny saram-pidirana na Madagasikara dia 7,000 450,000 francs zany. Zany hoe izay zany no saram-pidirana an'izy io raha ohatra misoratra anarana manomboka ny alatsinainy 17 volana avril izao ka hatramin'ny alarobia 7 volana avril zany. Raha orinan'ireo daty ireo zany ny olona na Madagasikara no misoratra anarana dia lasa avo roa eny 7,000 sirahetsy na 900,000 francs zany ny saram-pidirana. Dia mitondra stylo sy cahier zany rehefa manatrika an'ilay izy dia voafetra ny toerana. Dia ny toerana anatanterahana nyity séminaire ity na Madagasikara dia eny Andavamamba ampitan'ny Accès Bank efa misy banderole ngeza be ao. Dia ny laharatarby zany entina ifandraisana zany dia ny 034 89 217 60 na ihany koa ny 033 08 807 29 na Madagasikara. Dia fanamarihana kely na Madagasikara alohan'ny tena hoe amaranantsika anazy dia zao rehefa ny olona rehetra izay nanatrika nyity séminaire ity na Madagasikara dia nanatrika n'ilay supra-fizika sy ilay supra-biologie avokoa fa amin'ity séminaire indray mitoraka ity kosa indray zany zao dia raha ohatra zany manatrika n'ilay supra-biologie supra-fizika miaraka zany ny olona dia lasa misy fianam-bidy 2,000 sirahetsy ariary zany ny saram-pidirana alohany na 600,000 francs fa tsy andeha hoe andoha le supra-biologie sy ilay supra-fizika misaraka zany izy fa mba misy an'izay fianam-bidy 600,000 francs na 120,000 ariary zay satria mantsy raha manatrika an'ilay anankiray fotsiny dia 7,000 ariary dia raha manatrika an'ilay anako satria bary be zany ireo olona tonga dia nanatrika an'ilay anako satria mba ahafahany manampy an'ilay fidiram-bola sy fahasalamana zany eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia mankasitraka na Madagasikara fiaino zany nanasany tena zany tato an'ity fandarana ity dia isorana be dia be ihany koa na Madagasikara ireo izay nanaraka antsika tany amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo sy ny tambazotra tseratsera samihafa izay manerana an'izao tontolo izao dia mankasitraka tompoko amin'ny fanasana. Mankasitraka professeur Joe50 isorana ihany koa tsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatrany farany azadiny ny fotoanantsika zany manomboka amin'ny alatsinainy 17 ny volana izao zany dia afaka manatona eny nareo raha mbola misy fantaniana misy zavatra tsy azonareo io ny lara telefônina ahafahanareo mifandray amin'ny professeur Joe50 vonjovonjeo ihany toerana manoloana zany fianam-bidy maro samihafa zany so anova ny fiainanao anova ny tantaranao ny resaka noetitsika androany. Mankasitraka professeur sotra tompoko isorantsika rehetra tany tokantrano fandarantsika mametraka ny mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy firma tompoko. Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.